Ny famatsiana herinaratra ato an-Jirama kosa raha tapaka noho ny tsy fahazakana ny fampiasana herinaratra mihoatra noho ny tokony ho izy ny poste mobile iray an-Jirama teny Anosy-Masina Itaosy ny herinandro teo dia fa niverina namatsy herinaratra ara-dalàna kosa izany ny sabotsy teo raha nisy anefa ny fitsiriana nataon'ny teknisian'ny Jirama omaly dia niverina indray izany fasimbany ny poste mobile iray teny an-toerana izay niteraka tsy fifankazahoan-kevitra teo amin'ireo mponina teny an-toerana sy ny mpiasan'ny Jirama izany koa mitondra fanazavana ary ny tompon'andraikitra iray ao anivon'ny Jirama manoloana izay. Tsangana kotana kely zany teny amin'ny faritra Apasikiny omaly ary nisy ny fahatapahan'ny famatsiana herinaratra ny antony dia izao misy poste iray izay zany eo Anosy-Masina poste mobile filazana azy fitondra mandehandeha tsapavoazana izy io tamin'ny herinandro alohan'ny Pâques iny maty teo nandritrany teo amin'ny efatrandro teo io poste io dia vita ilay izy ny sabotsy surcharge natratrana ny antony tena hoe navoan'ilay poste io zany hoe tsy mahazaka zany ny tanjaky ny herinaratra ampiasain'ny olona zany ilay poste dia tsapavoazana vita izy mozy aho ny sabotsy dia ny omaly talata zany ny Jirama dia nanao fitsiriana verification indray hoe sao dia mbola miverina ilay fahavoazana teo ampitsiriana zay zany ny Jirama nosokafana ilay poste dia hita indray fa mbola sio indray zany ilay surcharge dia nisy fusible tapaka tao dia latsaka tao zany le fusible menamena be dia nisy olona nahita satria le izy talaky maso dia reo olona reo no miorakoraka hoe mirehitra dia vory ny olona dia vokatr'izay fivorian'ny olona zay zany dia nizarazara ny hevitry ny olona teo ny tezitra zany teo ny hoe tokony ho vonjena le izy savovo zany ny olona dia ny fiantsaikanaizay tsy afaka nanao n'le vonjitaitra zany ny Jirama ny anina tao mpiasa tonga teny zany dia niantso ny taty amin'ny sous-station taty amin'ny 67 hoe ny départ mihitsiny zany no tapahana dia izay zany aloha no natonga ny jiro tapaka tamin'ny Itosy Ray Manontolo Itosy hôpitaly iny be masoandro tonga hatrany Ambohimamory marihana etona zany fa raha ohatra ka hoe milamina ny vahoaka dia teo amin'ny 5 na 20 minitra ataontsika hoe atsasakadana be indrindra zany dia vita dia tafaverina amin'ireo ny famatsiana herinaratra fa noho izay fihetsika somary fioara-pefokely zay dia adiny 5 taty aoriana vao tafaverina ny famatsiana herinaratra satria voatery tsy maintsy niantso mpitandro filaminana mihitsy zany vao niala toy ny olona hanamboarana n'le asa fanarenana eto zany dia miantso atsika vahoaka zany le fahavoazany reny tsy hoe fanahinina fa tokony zay Jirama zany miezaka hatrany amerina faran'izay aingana ny fahavoazana miseho ka tsy tokony hoe le mpiasa tonga anarina indray no sakanana fa avela izy zareo anatanteraka ny asa vonja fanarenana mba hiverenana famatsiana faran'izay aingana.